Tiao tanto naranjakabola irain'Andriamanitra hitondra ny afatra ho amin'ny fiangonany manokana amin'ity andro ny fitiavany ity. Genesis 4:4 ampitomboin'Andriamanitra aminareo riavana amin'ny fahasoavany sy ny fiadanany. Haharetanareo 30 minitra miaino azy amin'izao afatra ho an'ny fiangonana izao. Genesis 4:20 manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny 30 vaketsika teo mitantara zavatra iray monja. Efa tonga amin'ny fotoana nambadiny Isaka zanaky Abrahama, Sara vadiny moa efa maty. Naniraka ny mpanompo-lahy ilay olona itokiny tao amin'ny fitantanam-panana natao an-tranony tao i Abrahama dia akavady ho an'ny Isaka. Io ratsy tatany ataon'ny Malagasy mitady mpikavary mahay mba hiresaka amin'ilay aman-dreny ny zazavavy any fa misy zazalady amin'ilay aty ianareo manan-janakavavy. Fomba Malagasy zany hitatsika izany. Dia tonga tany amin'ny tanàna nisy andary zazavavy efa nangatan'ilay mpanompony Abrahama fatratra tamin'Andriamanitra ny hoe raha momba sy mahita fity aminao ny tomponao, ny tompoko Abrahama ny tompoko, dia mba mpahitao ahy ilay vady saza ho amin'ny zanany lahy. Tantara mahafinaritra be izy io a. Tsy dia lavitra loatra ny zavatra nitranga tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nakeo am-patsakana dia tonga teo ilay vehivavy Samaritana dia niresahany teo dia tonga teo amin'ny fatsakana ty mpanompo-lahy ny Abrahama ty dia teo izy no tafahona tamin'ilay zazavavy. Retsika teo ny anarany izy any anarany zazavavy Rebeka na Rebeka comme vous voulez, tsy maninona zany. Dia rehefa nanontonona nametraka kritera teo anatrehan'Andriamanitra teo ilay mpanompony Abrahama mba hahafantarana hoe tina ilay nomen'Andriamanitra ho vadiny Isaka zanaky Abrahama, dia azo tsolona fiteny tsotra Malagasy hoe ara-baka teny no nitantanan'ilay nitantan'Andriamanitra n'ilay mpanompo. Ataovy tahaka an'izao ia hitako fa io mihitsy ilay olona ataoko, ataovy an'izao rezo tompo, mba hafantarako io mihitsy ilay olona, ataovy an'izao rezo tompo. Io va tsy tahaka ny olona mangataka vady amin'Andriamanitra dia mba tady famantarana hoe raha io mihitsy izy ry tompo dia mataovy manaoka an'izao izy, manaotra an'izao izy. Asonareo mananao an'izany tamin'ny andro zay natokavana izay daty izay. Zany fanontaniana zany no manaitra kely ary averimberiko amin'ny tanory rehefa mba tonga amin'ny fotoany tsy maintsy ilazana azy no hoe ry tanora zanako, aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapon'Andriamanitra. Misy zaza mbola tsy amin'ny fotoana tokony anambadiny akory tonga ao an-trano ao dia manontany anina hoe ivady zay paster zaza kely. Rehefa miona tahaka ireny manko a maka daty a dia manome fotoana hoe amin'izao daty a miona amin'ilay aman-dreny zahay mba fiaony eto aty kely ilay aman-drenynareo miresaka. Dia fantatry dia ray aman-dreny ny
anisany antoniaonareo defa avy atrany tonga dia mivakibarahana ka tsika nisy ty pasteraka resazy re tsita zay namanà azy fa ireo izy rehefa tonga dia tsita efa tonga dia vakibarahana aloha tsika anao ina moa zany lazainao am'zatsy moa fa dia hoe ivadony izy roa dia teniko amin'ny izy any amin'ny katekomiana hoe raha ianao valo ambin'ny folo taona enany raha sy fito ambin'ny folo taona mieritseritra sady faomity sy paster sy taina be mitsika zay à partir de 18 ans dia mivavaka ny fiangonana vavaka ny ray aman-dreny hoe mare amin'ny tokantranonao ianao mana jusqu'à 80 ans fiotona izy azy io isa manay ny vehivavy kely io a hitonany amin'andriamanitra ilandray ny loka isa marainy antaniry efa antsy aloha zany problema ny isa marainy isaky posaky masoaky ilandray ny loka ilandray ny loka isanandro intsary am'izany satsy ianao anaka manomboka valo ambin'ny folo taona efa vonina paster antaninao izy eo natsen'andriamanitra eto manontany anao anaka eto natsen'andriamanitra vonona fenao vonona paster andriamanitra iny be vidikely nakany any resaka satria zavatra iainana zany samba misy eo ampiarahamonanao zany zany problemany Abrahama nitaizany zanany problema ndray mandeha rehetra nitaizany zanany ary satria io fampianaram-pinoana dia navelany tompo mivoaka am'izany tantara zany ao amin'ny baiboly amoaka zany tantara zany ao amin'ny baiboly dia tonga mba ho fianarana kosa ho an'izay anambady fa mady adina momba ny Isaka dia efa lehilahy amin'ny saka tokantrano mihitsy zany lehilahy zany tsisy mampanahy mihitsy io ve anambady no mahita azy ara mety izy teny hoe zao ve io vo anambady fa tena olo efa matotra dia nomeny tomposaina ny rainy mba ampakavady anjaka loko miteboko atelo satria tsy ho amiko ty fotoana ity tsy amiko le telopolo minitra koa ilazana ny antsipirian-javatra tsy maintsy mitranga am'izany raha-raha-panambadiana izany tonga tany amin'ny tanàna misy nizazavavy reto mpanompo ny raha ny Abraham reto fatratrery ny fandraisana nataony ray aman-dreny Rebeka anyty mpanompo tsy misy aoko zany fanajany zany satria efa mba fantapantatra mialoha midinidinika sy resaka ny fanaovana mialoha teo hoe resaka fanambadiana ty atao ty ary amin'ny fahiretika malagasy misy zany hoe aravarava ao ny mpandalo fa tsy fantatra zay ho rafo zaniny sao miavonavona man'olona any anaky na ne miavonavona man'olona any na idadany manao teny anavona man'olona any ka tonga ny fotoana angatabady ramany zanakao ianao tonga fotoana angatabady ianao anaka nefa ianao hay ty olo ty olona tena mitavitra avonavona be nanaovanao azy ifampitady eo ianao ngamba anaovana valoko manokana mihitsy iny eto mena nyfikavavy azafady tompo mba ataova miakana tena dia tsy fanao amin'ny kabary zany azafady tompoka fa ty misy valopy atongotra no nitoejavatsy anytranga tany fiaonanareo zany andro ray miavonavona taminareo zanaka io ay fatany zany na ineny tany an-tsena tany tsy fantaka zay nanjoa azy tany a miavonavona tamin'ireny ty zazavavy ty tany an-tsena tany dia manao valoko manokana mihitsy azafady reny tompo fa dia misy valoko manokana tia avy amin'eny a aniavonavona taminao izy tompo tany an-tsena alafatitra tao aminao sy nitoizany karazana valoko zao lepelatananytsika vary zao a voatanisa atao zao zava-mitranga rehetra zao a satria tsy nahaina ny ray
vaky tsara mingavy anareo fa tonga any an-trano mba makafy fotoana dia vaky manontolo indreny Jenisika efatra amby roapolo any ahitanao zany fahendrena ary tonga lafitsy ao zany fahendrena malagasy manaja ny hafa voray tsara le mpanompony Abrahama tonga tao an-trano teo iny mparay vahiny hoe tao isakafotsika eo kosa le mpanompo hoe tsy atompo raha tsy efa voalazaky ny antony ny rahana tsy sakafo ao zany olona fidèle mahatotsy azo tokina am'izay anirahana azy tsy zay anina ny mafatifaty dia monjy raha-panambadiana zany ny sasana tsy raha any kozy mihinda ny ao am-piangonanao eny tonga dia any ny lanonana na tonga ty am-piangonana tonga dia miteny pastera atao malaky paseny eo any amin'ny lanonana rehefa avy eo tsy hanina fa lay iraka lay antson-javatra fanambadiana andresana anona ny manak'izay ny zanakao ianao raisika le vala amby folo taona teo valo amby folo taona ihany zany mipetrany tao an-tranonao afiritaona ny toerany tokantranony 80 moins 18 tenao mahenonao ikatikatiny finde zany paster 62 roa ambienimpolo taona izy toetra ny tokantranony ka raha tsy voakazakazakao tsara efa nangatanao tamin'Andriamanitra mafimafy mihitsy manomboka tao fotoana fahazazany manapiavana zay am'izay hoe ndrakatabado anazy ianao mivavaka miray amandray ary teny kely fa tonga fisaonana ty amin'ny fiangonana hoe raha tsy vavaka ianao ny tompo raha tsy vavaka ianao angakaka amin'Andriamanitra zay mba hitahin'Andriamanitra miasa mandaranao mba ho tonga ketroketroko be atoka ianao rahatry zay aza mivavaka fa fa ianao efa manao hoe za rehefa miasa mikarama ampiaza azoko eo tsy mila vavaka akory aza mivavaka teboka telo fa mivava ho an'ny zanakao io mba hameran'Andriamanitra azy elazany Jenisika faharoa dia efa valo ambin'ny folo hoe vady sahaza isy lesadesaka ny tao aminay tao ohatsy dia mahay very resaka ny zany zavatra zany io vady sahaza io zao tsara le vady sahaza to le sahaza ny dikany misy défaut ve ao aminao ao ianao le anamaty dia misy mameny défautnao le sahaza so dia mieritreritra ianao io fa iny vady sahaza iafinesa fa tena tandritra ianao io misy zay vango aonao misy zay tsy mety aonao fa io vadimen'Andriamanitra anao mameno anao e vice versa mba mianatra zany mangataka amin'ny tompo sady mamatabataka ny zanaka ihany tena eo mba tahaka nataony Abrahama nataony tonikira Solomona hoe ivelana kely tonikira fahatelo teo hoe vakitsika teo aepitanina teo tonteny rehefa avy eo tonikira fahatelo indimy voalohany mba somary asiko feo ny mitovitovy am'izay anaovany ankizy azy ao ampandrinao fa mpandrinoko no mianina dia mazana mitady antsika fanariko hitady azy aho fa tsy mahita azy dia hoe zaho ifo aho ka leleo an-tanàna dia eny nalavesy eny akalalàna hitady antsika fanahy hitady azy aho nefa tsy mahita io zanako mirenireny raha ny tanàna io andeny izy lazay fa hoe mody lazay ny ingenao de boire zay lazay fa hoe misy fionana kely mpampianatra ohatsy izy io tady ho an'ankizy soratana ny karne mazava tsara korintiana voaloha fahafito ny andiny fahavalo amby roapolo soraty mazava tsara fito amby roapolo azafady 7:27 indrindra ny tapany faharovany voalohany ho an'ny
ho an'ny voaikantitra 7:27 manambady fa ianao mba toizy kely izy maty azam-pady zay sarana ho an'ny krisitosy teny tsy manambady fa ianao valilikizy hoe aza mikarataka soraty tsara anaty karnenao io atao menamena be isaky mandeha de io foana hitanao atao amizay apahitana mitsy atao anaty telefona na anaty mémoire de lehibe azy masoratra de voasoratra voavaika foana hoe tsy manambady fa ianao aza mitady vaty ayadama saika nahita raja mamady le sy toko faroa ianao saika nahita raja saika nambady raja saika nambady kadradraka saika nambady zao tsisy rehetra zao sofa tsy nahita izy azanona zay nitonkira solomoana hoe mitady azy ao fa tsy nahita sofa tsy nahita izy fa nivady iangatana amin'Andriamanitra nivady tena hitadiavana fitantanan'Andriamanitra Genesis 3:20 nitantanan'Andriamanitra mihitsy ilay mpanompony Abrahama ahita ilay vadiny Isaka nivady de tena fametaka mpilatanan'Andriamanitra tsy sangisangy io tsy kilalao io tsy teny ratsy io zany teny ny tompo hoe tompo mba te hanavady aho ataovy mahita zay vady saza tompo tiako mba hanambady ny zanako mba ataovy mahita zay vady saza ho azy tompo omeo vady endry ny zanako vavaka tokony ataony ray aman-dreny andro manaliny zany fa tsy hoe efa vahiny izy fa eo amin'ny daradara efa manino Andriamanitra arovy ny zanako io fa lasa natendeha ihany vao mafantatra amin'ny resaky de faikinao baba vao mahita misarisary zorana de mavavaka tompo zay vady endo ho anjanako nomeo azy tokana monja raha zay namizany hoe vady endo mba tsy analavana ny fotoana ao afa tsy ampy azy zany 30 minitra zany ampianarana mbao fanambadiana ny vady eny io ilazay ny soratra masina hoe fa ny fatahorana an Jehova ny fiandoava-eny regny vehivavy matahotra an'Andriamanitra lehilahy matahotra an'Andriamanitra fa rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra vadinao io eo hitanao zany hoe miaramonina amin'ny rajako ao an-trano miaramonina amina biby ao an-trano fa tsy ho tonga am'zany any anao anaka tsy ho hitanao zany rajako miditra ny tranonao zany hoe iny mety miabiany rajako be sy anaovanao azy satria nao tsy vavaka tsinona ka de zay hitany tany ny entiny de tonga amin'ny fotoana ho isika teo iverina amin'ny Genesis sika ndry Isaka afinaritra iry misy tantarany Genesis azy ary Isaka efa tonga amin'ny tany am'izay nandeha ny tany vera lahay olo mpanoma tany amin'ny tany atsimo izy ary Isaka nivoaka mba heritreritra any an-tsaha tovitovy ny culture Solomona teo ampandriko ao mitady zay tia nyfanany nieritreritra tany an-tsaha rehefa niteko ariva ny andro de nanompo ny maso izy ka nahita tandrery nisy raha nefa avo manatra ary lehibe koa nanompo ny maso ka nahatazana ny Isaka de nidina faingana miala tamin'ny rameva izy ary izy tamin'ilay mpanompo izy moa iry lehilahy mitsangatsangany eny an-tsavo mitsenatsika ry eo i le mpanompo hoe iry tompo de nandray fisalivonany lehibe ka nisalivona ary nambaran'ilay mpanompo tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra zay efa nataony ary Isaka nampandroso andreveka ho any amin'ilay Sara reniny ka napakatra azy ho vadiny ary de tia azy izy de mionona ny alahelo andreny eza misaona mifakaty 14 février raha mba azoko natao misy tsy azo atao amin'ny fijekely zany
latsangako teo ny mpivady dia mifanatona tahaka zany mba iona ny Isaka sy Rebeka zany. Isaka vao nahita dia tonga dia Rebeka vao nalazana hoe iny tompo dia izy olona resy lavitra tahaka zany amisy mpivady tsy resy lavitra ko hoe vadiny io fa dia efa tsika sy natao fa dia efa io izy mijaly anaty ao lavitra zany olo zany afeno ampono hoe misotra anao apoko menao ty vadiko ty aho lavitra satria tsisy fahaisin-davitra ao anatiny ao. Tsy azoko natao ny nampijoro ny mpivady teto ny mpifamofo teto atreo ihany ny mpivady sy ny mpifamofo ihany any akorizeny mbola tsy azo atsanga hoe dia mitsakana koa ny mpanaminy tsy izy resaky io fa dia samy mamolivoly ao ampony ao samy mieritreritra tahaka ny Isaka ao ampony ao dia samy mba mametraka ao ampony zay voady anaty ho an'ny tokantranonao samy mitonga eo anatren'Andriamanitra ao zay mba fanerinao an'izany tokantranonao zany ho an'izay tsy mbola manambady mazava ny tombavo raha eo mba ho avy zay andro zay iaonako amin'izay itenenako hoe tsy misy fitiavana lehibe zao dia manolotra anina nyainy amonjiny antsarotsara io zany hoe sakaiza zany taminay taloha tsy le eritreretina hoe sakaiza namana fa sy matoe natao hoe sakaiza zany dia olo-tiana tahaka ny vady fa tsy olona sangisangina ilazalazana fa tiako ka itsisy akory nefa eo fiomanana dia tsy manana zany so zay le mbola eo mitsiapotako iza tsy aiza dia any tompo miteny hoe aiza le izy tompo ataovitapaony zahay tahaka ny Rebeka sy Isaka pirary zay amin'ny fifarinany aonanaminy ny fambatapa-aona enganie tsy tany amin'ny boîte de nuit no ny aonana enganie tsy tany ampijerena baolina no ny aonana fa te misy an'izany dia mijery baskety dia tsy baskety nijerena kaina ando mijery baskety fa enganie mba tany amin'izay lalana namponao an'Andriamanitra mety taty am-piangonana mety tany manaovana tafika masina tany am-pivoviana sampana tany misy masony tompony ray maka ohatriny Isaka zay dia tonga dia ozy izy le afo dia mirehetra taony andro tontomba amin'ny tantine fantatry dolo zay olona tonga teo anatreko teo raha tadidiko ny isan'ny nanambady tatao kadifitsy atramina miravako teto 1392 couple mba maromaro ihany rehefa nandalo reo zany be deve amreto miaravava reo tsy an'olo zany engany mba ho fampiaona ny tompo azy no naresy lahatra le ny olo reny raha tia fatalekafa tamy fomba hafa mety ho namboarana aza le maty fa nao nitaotro zany lova tsy mifingy satria ty zanaky mimpanana dia ty ko zanaky mimpanana dia ndao mboarina anambady hoe zazo reo mety mitrango zany atramotsika androtsika zao raha natao zany manaty anatombo dia mifona tompo efrao izy raha amin'ny tokantrano mangataka aminao zay areno dia mba tahio ahafahany misitraka zay mba fiatananao amin'izany tokantrano zany nady zany aza nataonay tamin'ny fotoanany miaonany nampiaonana azy misy ray aman'eny tena mahay an'izany hoe atsina ny anakiraiky vahoy dia fiaona atsina ny anakiraiky tafahoanao dia nareo roa resadresaka anao fa zany dia maodike ampiaona ohatry zany anynanynanynana tsy fantatro zany nataiza ianao no mahalala eny to amin'Andriamanitra zany rehetrarehetra satry dia
tapaona soa ireo dia tanterana ny raharaha. Ao izy zao efa nanana tokantrano herinandro lasa zay, ray volana lasa zay, heritaona lasa zay, teloka tsy azo tanysaina loha ny zavatra rehetra. Fitotaona lasa zay, efa 30 taona lasa zay ao atokantrano eo izy e. Sasany ambarazatsika te tonga manano tena ianareo no manazavana tsy ho tanysaina intsony a. Ao atokantrano ao Andriamanitra ny manefy atsika adiny romonja no aty am-piangonana. Ny ray mandeha isan-kerinandro, tsy ampy fanefeny zany, fitalian-dalana natao aty, ao an-trano zany fanefeny zany natao. Tsy mifandatsy, tsy mifamono. Hoe reo fa tefeko ity, dia tsy mety dia manefy olo izy io, tsy e. Aoeko makeo fandoaleanao miaraka amin'ny tompo ny vadinao io dia mangatahany indreto zay tompo amariny anakambanao ary zay nakamban'Andriamanitra ao ka tsy ampisaraha io. Dia toy zany vavaka ataony mpivady, ataony zanaka sy ray aman-dreny, ataony fampiomana ao amin'ny tokantrano, ataony tanora miandry fanambadiana miandry tokantrano avy amin'Andriamanitra. Atao zany vavaka zany, aza atao sangisangy io amin'ny fiainanao mba hiantoan'Andriamanitra amin'ny filazan-draharaha tany hoe ho avy mamirakiratra ho anareo ao amin'ny tokantrano ametrany anareo io. Ary matoky asitrak'Andriamanitra miadana anareo amin'ny tokantrano ametrany anareo avy. Izy Andriamanitra ampianatra, ampahery, anolotsaina mba hahafanareo mahatakatra ny sitrapony amin'izany tokantrano kristianina ametrany anareo zany. Tapam-bolony amin'ny vavaka dia isaorana an'Andriamanitra ary araraoty isaory Andriamanitra amin'izay nanomezany anao tokantrano, nanomeza tokantrano amin'ny zanakao, ary misaora mialoha sahady fa efa nomeza tokantrano aman-janakao izy sy ny toy zany. Ny tapany faharoa dia tena fifonana amin'Andriamanitra mihitsy ho anisa tokantrano mba ahafahana isa tokantrano miarina indray. Aoriany zao fiaraham-bavaka zao nanao fety ny mpifankatia, fety ny fitiavana isika mba tena mifaly tokoa nisy tokantrano ty amty fa tsy mitonga be tia vita ny anareo pastely iny rabato fa nitsika isanao ty sisy dia tonga ny an-trano ifanasa bangy sy ny toy zany sanaty mba olona nahazo zay fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainatsika sika. Raha misy fanitsina zay nataony, misy zay fitantanana tiany atao dia verina makao ny tompo sany zanak'Andriamanitra zany. Any amin'ny farany fizarana fahatelo ny vavaka ataotsika dia vavaka ataotsika ho aty tandazatsika ty fa matoto zao ny firenetsika teniteniko menomeniko isaky mampianatony fanambadiany zany ny fiaina tokantrano ny fitondratsika ny tsy lavorary dia tahaka zao ny fiaina ny firenetsika. Nazafady ato manontanianareo zay manatokantrano amin'ireo mitondra ny firenetsika ireo manomboka any amin'ny firenena ka hatrany amin'izay manana raitra rehetra atao marina sy lavorary tsara hoe mitokantranonao nge ahitanao anarenan'Andriamanitra io firenena entinao io. Ratsy zany manosy ianao eritreretra hoe firenena tafarina efa tokantranao tsy mandeha misy zao amin'ny akory. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.